Toriteny toko 17. Tsara ny lazasoa no ny menaka manitra, ary ny andro ahaterahana dia tsy mahaleo ny andro hahafatesana. Tsara ny makany amin'ny trano misy fisaonana no ny makany amin'ny trano misy fanasana. Fa ho amin'io no hiafaran'ny olombelona rehetra. Koa ny velona dia handatsaka izany am-po. Tsara ny alahelo noho ny hehy, fa na dia malahelo aza ny tarehy, mety ho tsara ihany ny fo. Ny fo ny endry dia ao amin'ny trano misy fisaonana, fa ny fo ny adala kosa dia any amin'ny trano misy fifaliana. Tsara ny mihaino ny anatra mafy atao ny endry noho ny mihaino ny hirany adala. Toy ny firefodrefotry ny tsilo ao ambanin'ny vilany dia tahaka izany ny fiomezany adala. Izany koa aza dia zava-poana. Ny fampahoriana dia mahavery saina ny endry, ary ny kolikoly dia mahasimba ny fo. Tsara ny fiafaran'ny raharaha iray noho ny fiandohany. Tsara ny mahari-po noho ny miavonavona. Aoka tsy halaky tezitra ianao, fa ny fahatezerana dia milafika ao am-pon'ny adala. Aza milaza hoe ahoana no nahatsara ny andro taloha noho ny ankehitriny? Fa tsy avy amin'ny fahendrena no anontanianao izany. Tsara tahaka ny lova ny fahendrena, sady zava-mahasoa ho an'izay mahita masoandro izany. Satria fialokalofana ny fahendrena ary fialokalofana ny vola. Fa ny mahatsara ny fahalalana dia izao: mahary ny aino izay manana azy ny fahendrena. Dinio ny asan'Andriamanitra, fa iza moa no mahitsy izay nataony meloka? Amin'ny andro mahafaly dia mifalia, ary amin'ny andro mahory dia mieritrereta. Fa Andriamanitra no nanao ny iray toy ny nanaovany ny iray koa, mba tsy hahitany olombelona izay ho avy any aorianany akory. Izao rehetra izao dia efa hitako tamin'ny androko mandalo foana. Misy marina maty noho ny fahamarinana, ary misy meloka ela velona noho ny faharatsiana. Aza marina loatra ary aza miseho ho endry loatra. Nahoana no ho simbainao ny tenanao? Aza ratsy loatra ary aza adala. Nahoana no ho faty raha tsy mbola tonga ny andronao? Tsara raha mitana indroa ianao, nefa aza mampiala ny tananao amin'itsy. Fa izay matahotra an'Andriamanitra dia ho afaka amin'izany rehetra izany. Ny fahendrena dia mahatonga ny endry hahery kokoa noho ny mpanapaka fony ao an-tanàna. Fa tsy misy olona marina ambonin'ny tany izay manao ny tsara ka tsy manota. Aza mihaino izay teny rehetra tenenina, fandrao andre ny mpanomponao manozona anao ianao. Satria fantatrao tsara fa matetika ny tenanao koa dia mba efa nanozona ny sasany ihany. Izany rehetra izany dia nozahako toetra tamin'ny fahendrena. Hoy aho, ho endry aho, kanjo, lavitra ahy izany. Eny, lavitra ny zava-misy. Lalina dia lalina, iza no hahatakatra azy? Nitodika aho ka nampiasaiko ny saiko mba hahalala, handinika ary hitady fahendrena, tsy izay anton'ny zavatra rehetra, ka hahafantatra ny ara-tsi-panahy ho fahadalana, ary ny fahadalana ho fahaverezan-tsaina. Ary hitako fa mangidy noho ny fahafatesana ny vehivavy, rehefa izy no fandrika ary harato ny fony, sady famatorana ny tanany.
Nefa izay olona ankasitrahan'Andriamanitra dia ho afa-mandositra azy, fa ny mpanota ihany no ho azony. Indro izany no hitako, hoy ny mpitory teny. Rehefa nandinika ny zavatra tsirairay aho mba ahitako izay antony. Izay mbola notadiaviko koa nefa tsy hitako dia izao. Lehilahy iray no hitako ho marina tao amin'ny arivo. Fa tao amin'ny vehivavy rehetra dia tsy nisy hitako na dia iray akory aza. Indro izao ihany no hitako. Nataon'Andriamanitra mahitsy ny olombelona, fa izy tenany ihany no namorona tetika maro.